La 4G Batelma vous présente Nivava. Ticor, un véritable atout esthétique pour votre habitat. Différents colorés disponibles en magasin. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Miandry fanapa-kevitra ho raisin'ny fitondram-panjakana avokoa ny vahoaka malagasy amin'izao 5 volana ny idirana tao anatin'ny amiana ara-pahasalamana izao. Raha ny zava-misy ankehitriny hitan'ny fiomanana etsero nandritra ity herinandro ity. Alina mpandeha tamin'ny Air Madagasikara miisa 790 no nikasa hiazo ny Frantsa no nivery an-dalana noho ny antony ara-teknika. Nambarany tompona andraikitra fa hahempotra rahampitso-sidiny io. Commune miisa 3 atao anatin'ny faritra Analamanga no efa amboarina ireo lalana nahitana fahasimbana tamin'ny alalan'ny convention de programme andehan'ny fahavalo-ambin'ny anjery ny fahavitan'ny asa teny an-toerana omaly ny teo anivon'ny ministera tompona andraikitra. Anisan'ireo fitaovana fampiasan'ny tantsany saretinomby ary mbola maro no mampiasa izany ankehitriny. Ny asa fanamboarana saretinomby indray nentina aminao mitapany faharoan'ny vaovao. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena loharanonafo miisa 500 no anteraka doro-tanety tsy voafehy tany Californie. Olona maherin'ny rahetsy no voaterina findratoerana tamin'izany. Ny atidin'ireo avetrany. Finaritra tompoko lasy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Kultivika Manasanoara anaraka izany hatramin'ny farany. Nanamboatsika ny vaovao dia miandro amin'ny fanapa-kevitra izay ho raisiny mpitondra fanjakana avokoa ny vahoaka malagasy amin'izao 5 volana nidirana tao anatin'ny amiana ara-pahasalamana izao. Raha ny zava-misy ankehitriny amboniny fanantenana fahihena hatrany ireo fepetra ara-pahasalamana izay takina. Gaetan Andretsilavo. Amin'izao fotoana any amin'ny mpitondra avokoa ny masony rehetra. Inona ny fanapa-kevitra ho raisiny? Itoy sa tsy ny fibohana? 5 volana ny alarobia lasa teo tsy ivona no nahitana ny Covid-19 teto Madagasikara ka nirisona tamin'ny amiana ara-pahasalamana. Fotoana nahitana ny malagasy, indrindra tamin'ireo faritra tena voakasika, niezaka namoy sy napiato ny fitadiavana amin'ny andavanandrom-piainana, na eo aza ny fahoriana sy ny fahasahiranana mianjady. Fotoana ihany koa, nialana tsy fidiny tamin'ireo fomba mampanao isan-karazany, tsy maintsy natao mangingina, nangalarina araka ny fomba fiteny ny famorana, najanona na nahimitra amin'ny fotoana manaraka ny famadihana, ireo izay tsy maintsy nanatrika ihany no voantso tamin'ny fisoroatana sy fanambadiana, nalevona aingana ireo namoiny ainy, ary any amin'ny toerana voatokana ho an'izany ireo namoiny ainy vokatry ny coronavirus. Ankoatr'ireo, na inana ny foanana ny fotoana amangina havana, ny tombo kosa nefa ny fotoana tsy maintsy nandehanana an-tongotra, noho ny tsy fisiany taksi be ho an'ireo izay tsy maintsy nivoaka ny trano. Natsahatra ireo fifaninanana ara-panatanjahantena rehetra, fampiadiana koa sy izay rehetra mampitangorin'olona ka mampiparitaka ny valanaretina. Ny tsikaritra nandritra ireny fotoana ireny, na eo aza ny fiantsiana sy ny fanentanana nataon'ireo antoko-panohitra, ny ena ohatra ny fitokonana sy ny fitakiana etsero. Tao anatin'ny 10 andro izay, niena tsikelikely ihany koa ny tranga ary mitombo isa ireo sitrana. Mitoy hatrany ankilan'izay ny fanomanana sy ny fandaminana, hiatrehana ny aorian'ny krizy. Ny kaondoa ireo mpitatitra amin'ny zotra nasionaly sy ny zotra suburbaine, mitoy ny fanomanana ny fanokafana ny abakabaka ny nosy be, naverina ny tanindrazana ireo teratany malagasy mihoatra ny 900 tany amin'ireo firenena maro any ivelany sy ny maro hafa. Napiantso ny anteny mera roa tota ny fitondram-panjakana, anatanteraka fivoriana tsy ara-potoana tsy mihoatra ny 12 andro, izay anomboka ny alarobia 20 aogositra ho avy izao. Fanampin'ireo, toa efa miverina amin'ny fiainana andavanandro ny mponina eto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina. Mitombo isa ihany koa ireo tsy manao arotava intsony. Raha ireo rehetra ireo no jerena, ambony ny fanantenana fa hiainatrany ireo fepetra ara-pahasalamana takina. Mbola tsy afaka tanteraka nefa isika na eo aza izany rehetra izany, ary mbola ao anatin'ny ady atao amin'ity valanaretina ity. Ny fotoana tahaka izao no tokony hitandremana mafy,
tsy hanahaka ireo firenena hafa ny ivelany ka nahitana andiany faharoa amin'ny valanaretina. Mpandeha tamin'ny Air Madagasikara miisa 700 nikasa hiazo ny Frantsa no mivery an-dalana alina noho ny olana ara-teknika. Nambarany tompon'andraikitra fa hiempotra rampitso io sidina io. Miantarandrianaivo. Omaly tokony ho tamin'ny 7 ora alina no nanainga teo amin'ny serana mpiara-manidina Ivato nitondra ireo mpianatra teratany malagasy hazo any Frantsa ny fiara-manidina Madagasikara. 10 minitra teo eo tao aorian'izay niverina ny fiara-manidina ary nambarany tompon'andraikitra fa tsy maintsy miempotra ny sidina noho ny olana ara-teknika. Ny angom-baovao teo anivon'ny kompania ity no nafantarana fa olana teo amin'ny resaka sistema pilotage automatique no antony tsy maintsy niverenana. Efa nafarana raha ny fanazavana ny fitaovana nolon'ireo nahitana fahasimbana ary nambarany tompon'andraikitra fa efa hiverina amin'ny laona ny fiara-manidina ka vinavinaina hiempotra rapitso ny sidina hitondra ireo mpianatra miisa 700 ireo. Nanome toky ireo tompon'andraikitra fa tsy goavana ny olana ara-teknika ny tranga io saingy tsy maintsy nandraisana fepetra mba hisoroana ny loza. Tsisy fiatraikany amin'ny sidina hafa izay efa voalamina nefa izany. Araka izany ankoatra ity sidina ity, tsy miova fa hisy sidina Antananarivo Paris Antananarivo hatrany ny 17 ny volana aogositra izao. 7 kosa ny tranga vaovao marina fa mitondra ny tsimokaretina Covid-19 androany araka ny tatitra izay nataon'ny CCO Ivato. Miampy 20 kosa ny sitrana Soamantsara tsy nisy ny ainana fohy Ivy-Richard. Tamin'ny fitiliana 7 vita, izany hoe PCR 7 amin'ny 12 sy izay l'expert miisa 20. 7 indray ny tranga voamarina mahakasika ny tsimokaretina Covid-19 araka ny tatitra avy amin'ny CCO Ivato androany. 7 ireo olona voatily nitondra ny tsimokaretina coronavirus vaovao indray zany atao anatin'ny 7 ora faran'izay 9 no sitrana Soamantsara, ny 7 zany ireo olona izay mbola tsaboina mitondra ny tsimokaretina coronavirus ankehitriny. Ny forme grave ny ampy 4 zany hoe 20 izy ireo androany ary tsy nisy ny ainana fo tao anatin'ny 7 ora faran'izay. Ny tombo hatrany araka izany ny tahapasitranana momba ny Covid-19 eto Madagasikara raha ny fitambarany antotanisa momba ny Covid-19. 7 no efa sitrana Soamantsara ao anatin'ireo olona izay 7 izay nitondra ity tsimokaretina coronavirus eto Madagasikara. Ny androany dia 3 fa 9 isanjato n'ireo olona rehetra izay nitondra ny tsimokaretina coronavirus dia efa sitrana avokoa. 17 sy 700 zany ankehitriny ireo mbola mitondra ny tsimokaretina na ny misy soritra retina na ny tsy misy na ny forme grave. 70 araka izany maty ny Covid-19 hatreto araka ny tatitra avy amin'ny CCO Ivato hatrany. Ray faingo 4 isanjato ny tahapahafatesana tamin'ny marary 7 sy 4 voatily fa mitondra ny tsimokaretina Covid-19. Misedra olana ny orinasa tserasera sy orinasa an-gazety tsy miankina manoloana ny fatiantoka izay nateraky ny Covid-19 hatramin'ity androany ity tsy mbola nisy raha ny fanazavany ny olafitry ny mpanao gazety ny fanampiana izay mentefa tamin'izy ireo. Manao antsoava ny ministera tompon'andraikitra izy ireo manoloana izany Michela Ranarzoana. Iray amin'ireo sehatra miaina ny fatiantoka nateraky ny fipariany valanaretina Covid-19, ireo orinasa tserasera sy orinasa an-gazety tsy miankina. Maro amin'izy ireo no efa nampiena ny mpiasa na ihany koa nampiena ny karama raisy ny mpiasa. Manoloan'izany indrindra, manao antsony avy eo anivony ny olavitry ny mpanao gazety amin'ny fijeren'ny ministera tompon'andraikitra izany. Média audiovisuel indrindra tsika miteny zao dia hoe réquisitionner ny fanjakana zay aloha raha izany hoe misy grille de programmation zany io na ny télé na ny radio korotana à partir de le moment mandeha amin'ny raitsika ka hatramin'izay tianjareo mijanona tsy fixe ilay izy. Iny zavatra iny raha ny tokony hoe izy nisy fanampiana avy any ivelany ary nisy natokana ny budget communication misy anjaran'le média eo zay aloha raha izany sanatria manohatra fitondrana na manakena fitondrana fa nanao antsony ny ordre hoe sao dia mba misy fanampiana azo mena ny mpampiasa dia ny mpampiasa amin'izay fotoana izay
mba tsy manena n'ilay karama farafaratsy ny mpanao-gazety. Zany hoe le mpampiasa no ampina, tsy mitaky vola any fanjakana koa mpampiasa fa mety misy fanalefahana etra ohatra ny ao dia amin'izay fotoan'izay mba tsy ahena le hoe atao antsasany le karama satria le publicité mety efa tsy dia manditsony le antony maro samihafa eto amin'ny firenena. Ankoatra ny fanampiana ireo tompona orinasa no resahany avy eo anivon'io lavitry ny mpanao gazety ihany koa mikasika ny fanampiana ireo mpanao gazety izay isan'ireo tsy maintsy manohy ny asany na ny sokajiana ho personnel réquisitionné. Ny journaliste, ny média de manière générale mitovy amin'ny personnel na santé, personnel militaire hoe ao anatina réquisition tsy maintsy miasa fa hatramintsika miteny zao raha ho an'ny teto Antananarivo izay hoe teto ny ainga le fohy be nisy akanakany Antsinana dia hiverina teto indray mandeha tsika nahety fanampiana ho an'ny mpanao gazety ary saika tsy tafiditra tao ny akabetsahantsika. Nandinika tsika misy ministera piatsika fa mbola tsisy mijerena ny mpanao gazety. Betsaka mpanao gazety indrindra réquisitionné tsika ary ao anatin'izay hitantsika le secteur mampidi-bola atsika tsy misy, tsika tsy maintsy miasa foana inona le fanampiana ny menantsika. Natotanisa avy amin'ny olavitry ny mpanao gazety mandinina ny 200 ireo mpanao gazety miasa manerana amin'ny Madagasikara, mandinina ny 90 kosa ireo orinasa gazety eto Antananarivo. Nisy ny falan'herinandro teo ny fizarana arovava sy gel hydroalcoolique nototosainy avy eo anivon'ny olavitry ny mpanao gazety tamin'ireo orinasa gazety. Antoy androany kosa ny fizarana tantsoroka avy amin'ny fitondram-panjakana hiatrehana ny valina aretina Covid-19 ny teny amin'ny boriboritany fahenina sy fadimy androany no nahazo ny sosialim-bahoaka. Yves Richard. Fianakaviana 117 avy amin'ny fokotany Ambodiady anatin'ny boriboritany fahenina androany no nisitraka ny sosialim-bahoaka avy amin'ny fitondram-panjakana. Ny ainga avy amin'ny fanisana teny fotony nataon'ny ministera farany teo no nijerena ny mpisitraka amin'ny ankapobeny. Ny recensement nampiasaina tamin'ity zany dia le recensement nirahana tamin'ny ministera. Nanao ny Ambodiady zao dia ministera ny environnement fa misy koa ministera anankitelo samihafa mbola ho avy moa ny amin'izany fa dia ny nataon'ny medy aloha zany hatreto no karakaraina. Ny tokony sitraka an'ity zany eto boriboritany fahenina dia eo amin'ny 28 000 valorivo alina nefa ny sitraka zao dia eo amin'ny 9,000 hatreto zay hoe fokotany folo hatramin'ny androany dia mbola ito zany moa marapatapitry ny fisitahany vahoaka ny fokotany rehetrarehetra rehefa tapitra zay vao mijanona. Efa latsaka anaty fahasahiranana ny tokantrano nandritra ny 5 volana nisian'ny Covid-19 ho ny fitarainana azo. Mafy ny vavoazana ho an'ny fianakaviana marefo ara-pivelomana. Anamaivana ny fahasahiranana sy ny fiatriana ny valina aretina araka izany ny hetsika ara-tsosialy toy izao. Tena moa zany retraité amin'ny tinapitra disy 3 volana mandray. Tena moa zany efa raha mandreny be eo amin'ny tanàna dia mba mitrosatrosa amin'ny eo amin'ny mpivarotra rehetrarehetra fa sa mahafantatra ny tena dao mivarotra. Dia izao moa nazo an'ilay fanampiana dia saotra mpame, saotra mpikarakara fa dia avitra ihany aloha zao. Izy aloha izy indray aloha dia sy mivady rehetra izy fa ilay ankizy efa samy maletena efa samy manany tokantrano daholo dia asa mitavitanay samy farafaran'ny taona any na arakarak'izay fahavitan'ilay aretina dia izay zany mba fandeha. Fianakaviana 900 avy amin'ny fokotany telo teny anivo amin'ny boriboritany fahadimy ihany koa no nisitraka ny sosialim-bahoaka avy amin'ny fitondram-panjakana androany ho an'ny boriboritany fahenina. Raha tombanana 8,000 ny tokony hisitraka ny sosialim-bahoaka. Ankonana 9,000 avy amin'ny fokotany folo no efa nisitraka ny fanampiana hatramin'ny androany. Hitoetraina araka izany ny fizarana ny fanampiana araka ny fanazavana azo. Commune miisa telo ato anatin'ny faritra Analamanga no efa amboarina ireo lalana izay nahitana fahasimbana tamin'ny alalan'ny convention de programme andian'ny faha-12. Anjery fahavitan'ny asa teny antoerana omaly ny teo anivon'ny ministera tompony andraikitra fanadina.
Manoloana ny fahasimbana maro hita eny amin'ireo lalana mampitohy commune atao anatin'ny faritra Analamanga. Tetikasa voalohany amin'ny fanatanterahana ny convention de programme andian'ny fahavalo ambin'ny folo na ny CP18 sahany eo anivon'ny ministeran'ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy ny fanamboarana ireo lalana simba miainga eo amin'ny sampanana Ambohimalaza RNS 2A du PK 0+00 ka hatrany amin'ny PK 21 any Ambatomanga. Ity programana asa ity izay novatsiny ny fanjakana malagasy tamin'ny alalan'ny fond routier efa vita tanteraka ny asa fanamboarana amin'izao fotoana izao. Ny asa tena ny asa natao zany a nanao pointe-à-temps de nanao ny karakarana ouvrage nisy tetezana namboarina zany tao namboarina ny arofanina ny cartocorne de nanao pavage zay zany tena asa misongadina ao anatin'ilay izy akoatra ny entretien zay fatao zay remise en état zany hoe curagena canal sy fanapahana ny bozaka amin'ny sisiny. Ankoatra izay, toerana maro ato anatin'ny faritra Analamanga no hisiraka ity programana asa ity. Ao anatin'ilay CP18 moa zany le convention programme andian'ny fahavalo ambin'ny folo de misy ny aroan'ny faritra Analamanga de misy asa anaky 7 izy no ao. Ty raisitsika ty no voalohany. De misy ny alakamisy Fenorivo misampanana alakamisy makany Vodivorona. De misy ny any amin'ny RN36 eo Martapina ka hatrany amin'ny faritra limite ny faritra Analamanga ny Ampongalava. De misy ny bypass iny de Ambohimanambola Kadindratombo de ny farany ny RN3 zany hoe le makany Anjourbe manomboka amin'ny PK 12 ka hatrany amin'ny PK 30. Zay zany no tafiditra anatin'ny CP18. Arak'izany, omaly no nitsidika teny an-toerana ny fahavitan'ny asany teo anivon'ny ministera tompon'andraikitra. Mahakasika izay fanamboaran-dalana izay hatrany dia natomboka tamin'ity herinandro ity ny fanamboarana pave ao amin'ny renivohitra Moramanga. Tafiditra anatin'ny tetikasan'ny filohan'ny Repoblika amin'ny fanamboarana lalam-bato 10 isaky ny faritra izany miantarandriana. Tetikasan'ny filoham-pirenena ny anamboatra lalam-bato 10 kilometatra isaky ny faritra, hanamorana ny fivezivezen'ny olona sady analana fahasahiranana noho ny aratsiany lalana. Ao an-drenivohitra Moramanga, natomboka tamin'ity herinandro ity ny fanamboarana lalana izay natao rarivato na pave. 3 kilometatra sy 700 ny lalana pave namboarina io nanomboka ny alarobia lasa teo ka ny solombavamboaka ny Madagasikara voafidy tany an-toerana Rajaobelonalova no nitarika ny fanamboarana ny asa. Amba etsika tsara fa efa misy ny foto-drafitr'asa efa mandeha amin'izao fotoana izao tsy ivona fotsiny angamba ny fanamboarana ny kianja manara-penitra zay efa ataontsika efa tena miroso dia miroso mihitsy ny asa amin'izao fotoana izao. Fa ny androany indray zany dia foto-drafitr'asa hafa indray. Dia ny fanamboarana ny lalana izay atao rarivato. Ny toerana izay anaovana an'izany zany dia toerana izay tena mampimenimena ny vahoaka mihitsy satria rehefa tonga zany ny fotoana fahavaratra dia ohatran'ireny tena dobo ireny mihitsy zany ny amin'ilay toerana ka manahirana ny fifamoivoizana, sahirana zany ny mpandeha tomobila na ny mpandeha tongotra. Ka eto zany dia ny vola dia tatan'ny faritra loatra mangoro. Izay zany no anjaran'ny Moramanga aloha misy an'izay pave zay dia isany koa zany foto-drafitr'asa hafa mbola ao avy aoriana ao. Natsapany tsy mahazanaky kala hafa azy ny vahoakan'ny Moramanga amin'izao. Ao anatin'ny ivelorano fampandrosoana napetraky ny mpitondra. Ny eo an-drenivohitra no hisitraka voalohan'izao asa izao. Tsika tamin'ny commune moa zao dia ao anatin'ilay fanarena natanteraka n'ity tanànan'ny Moramanga ity. Ka hiezaka amin'izany dia hisaorana fanotoanan'ny fanjakana foibe. Noho izany dia angatahana isika vahoakan'ny Moramanga izay voakasika sy mety voakasika an'izany asa zay atao zany mba hanaraka fepetra rehetra izay mba hapetraka amin'izany mba tsy misy fandonantsika. Satria manao zavatra sarotra ary zavatra mandratra sy azo lazaina hoe mitera-doza ny zavatra batabatainao noho izany okatsika mba anaraka izay fepetra rehetra apetraka amin'izany. 80 andro ny anatanterana ny asa ratsy aivina. Tonga eto fotoanany dokavarotra isika aorianan'izay atatsika mahakasika ny code municipal d'hygiène eo ihany koa foan'ny asa fanamboarana saretin'omby rehefa avy eo ary.
travaux à risque. Éliminez le danger. Équipez-vous de la tête aux pieds avec la gamme de protection individuelle Secure Plus. Respectant les normes de sécurité de la personne et adaptées aux besoins du quotidien. Disponible chez Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. We love chocolate. Weekend Kato! Ny 12 hatramin'ny 13 aogosty mividy telmanety ho andeha iray dia mahazo cadeau telmanety ho andeha roa. Tonga dia 300 méga no azonao. Tsindrio ny dièse 322 étoile 6 dièse. Dia zay, vidiny tsy miova. Arivo ariary fotsiny. Fika kely, vidio amin'ny amivolo dia mbola mahazo bonus méga 50% fanampiny. Isanandro. Averina eto amin'ny fampahalalam-baovao isika. Iverenantsika koa ny resaka lalana teo dia mitoka-monina vokatry ny faratsiany lalana ireo mponina ao amin'ny distrikany Kongo amin'ny zao fotoana izao. Sahirana tsy afaka mamoaka vokatra ny mponina any an-toerana fa eo ihany koa ny fiakarany saran-dalana Gaëtan Andriatsilavo. Sahirana ny mponina mitoka-monina ny distrikany Kongo faritra Vatovavy-Fitovinany amin'izao fotoana noho ny faratsiany lalana. Tsy afaka mivoaka ihany koa ny vokatra noho io faratsiany lalana io. Efa natako teo ny lalana, sahirana amin'ny lalana. Atsy misy vokatra, misy vanille atoy, misy kafe atoy, misy kazaha atoy, misy akondro atoy. Simba rehefa tsy azo ampiasaina avokoa ny akamaroan'ireo tetezana. Tsy maintsy mivatsy hazo maromaro ny fiara vao afaka mandalo. Raha tokony 4,000 alina ariary ny saran-dalana avy ao Fianarantsoa hiazo an'ny Kongo, tafiakatra tany amin'ny 7 alina ariary zany amin'izao fotoana, ary 3 alina ariary ny moto. Raha tokony atao 12 ora ny lalana teo aloha, lasa 3 na 4 andro zany ankehitriny. Na izany azy, efa miroso amin'ny fametrahana fotodrafitrasa ny ao an-toerana. Itsika zany zao dia mijoro manoloana an'ity fotodrafitrasa amboarina ty. Izy io dia tribune zany amboarina ary famatsimbola avy amin'ny CLD no amatsina ny fanamboarana zao fotodrafitrasa zao. Ny tanjona zany dia mba hoe rehefa vita ty tribune ty ka misy hetsika amin'ny fomba ofisialy na mahazo fitsidiana avy amin'ny fitondram-panjakana zay indrindrindra fitondram-panjakana fohy be dia mba manana toerana zany zareo hipetrahana ionana amin'ny vahoaka sy kabarina amin'ny vahoaka. Nisy ihany koa fitsidiana natao ahafana manamboatra ny lalana eo an-tampon-tanàna. Ny toky nameny ny filohan'ny repoblika dia hoe farafahakeliny ny gouverneur manamboatra 1 kilometatra isaky ny tampon-tanàna ohatran'izao ka misaotra ny filoha fa rehefa tonga ny fotoana natanterahany gouverneur an'izay toromarika zay dia mazava ho azy fa ho vita somatsara ty lalana eto tampon-tanàna ty satria raha mahazo an'izay 1 kilometatra zay dia heverinay fa efa misasaka na vita amin'ny ampahan'ny lavalava kokoa ny lalana eto tampon-tanàna ny distrikany Kongo. Zava-poana nefa ireo raha tsy vita ny lalana
ary tokony atao lara-pahamehana ny fanamboarana ireo tetezana. Hitetezana tokoa de izy moa miarabe tokoa nareo lahatagny amin'ny arabena io. Hita le tetezana atao savia. Hita le tetezana hoe disaka. Zay rasy vahavaha tokoa izy io. Andre nareo nandeha lahatagny aza de sahirana be nareo tamin'io. Fa nefa dio sina zao laza tena angataina misy tetezana. Lafy mavao hafa kosa indray dia manoloana ny tetikasan'ny commune Antananarivo renivohitra amin'ny fametrahana tsena manara-penitra misy rihana ary mahazaka mpivarotra mihoatra ny rahetsy. Nanao fanambarana ny fikambanan'ny mpivarotra ary milaza fa mankasitraka sy manohana izany hatramin'ny farany. Fanampim-panazavana. Ny antony ijoroanay manoloana ny fikarakarana ny be ny tanàna, ny tsena izay ho an'ny be sy ny maro. Dia tena faly mpivarotra ary tena faly noho ny amin'ny hoe be ny tanàna ohatran'io izy natonona n'izany hoe omena tsena manaraka ny fenitra ny vahoaka eto amin'ny faritra Analakely. Dia tsy eto Analakely rery, tsy eto amin'ny faritra Esplanade na Anjomakely rery fa manodidina ny Analakely. Izay moa zany dia fikambana mpivarotra ezaka fampandrosoana Analamanga. Zay ny ampiriska amin'ny be ny tanàna mihitsy ary misaotra azy manokana na azo nazahoana an'izay vina ho anamboarany tsena ho anay izay. Dia mankasitraka azy zay ary mirarosoa anazy avita soamatsara tompo. Ny tandrona zany ho an'ny be sy ny maro ihany. Zay tsy mahafantatra an'izay hoe anona tamin'ny teo alolo dia ohatran'izay mialinareo ho an'ny mpanambola. Ka raha vonona zany zay matika ny be ny tanàna hoe anao tsara an'ity ho an'ny reo madinika reo fa tsy ho an'ny mpanambola ihany koa. Dia vonona izahay raha ohatra ka nasosy anatsara ny tanàna n'Antananarivo tompo. Manoloana ireo tsy fanarahan-dalàna maro samihafa izay manimba ny endriky ny tanàna n'Antananarivo nanatanteraka hetsika mahakasika ny fampahafantarana ny code municipal d'hygiène ny teo anivon'ny commune. Fanatadiana. Ho fanatsarana ny endriky ny tanàna sy ho fanabeazana ny mponina eto an-drenivohitra, nisy ny hetsika fanentanana sy fampahafantarana ny code municipal d'hygiène no tanterahiny teo anivon'ny commune urbaine d'Antananarivo. Faritra maro araka izany no nanatanterahana ity hetsika ity ary nisy avy hatrany ny fepetra noraisina ho an'ireo tsy manara-dalàna toy ireo mpivalan-drano an-dalambe, eo ihany koa ny fanesorana ireo mpivarotra amoron-dalana. Ity hetsika ity zany fanentanana indrindra ho amin'ny fampiarana ny resaka code municipal d'hygiène. Tafiditra ao anatin'izany zany ty fisamborana ny resaka fivalanan-drano an-dalambe. Ao amin'ny andininy faraka amby telopolo ny code municipal d'hygiène. Tsy azo atao ny fivalan-drano dia ity an-dalam-bahoaka izay mahavoasa azy. Tafiditra ao anatin'ny asa ihany koa ny fanalana ny sakana eny amin'ny lalam-bahoaka eny. Tsy ny tomobilina ihany fa ny mpivarotra satria ny arabe ho an'ny fiara, ny sisin-dalana ho an'ny mpandeha tongotra ary ny tsena ho an'ny mpivarotra. Dia tafiditra ao anatin'izay. Misy mihitsy ny olona zany tsy mety misy maniva teny ihany. Dia izahay ireo ndraindray tsy tonga dia miroso amin'ny fanasaziana fa ho an'ny fanabeazana. Lamana be aloha izahay dia mananatra. Rehefa tena tsy mety fony izay zao vao miditra amin'ny resaka fanasasiana. Ankoatr'izay, anisanao mafisina nandritra ity hetsika ity ihany koa ny fampiasana ny rano fisotro madio ho fitandrona ny fahasalamana. Tokony hoe izy rano madio ara-pahasalamana no tokony sotroina hikarakarana vatana, anasana ny lamba. Dia ety zany faritra somary nazo mahavoatra kely ana dia eto an-drenivohitra dia tsy manana rano zany zareo, tsy manana pompe izy, tsy manana bassin izy izay anasana ny lamba io dia lasa sary fahazaran'ny olona le manasa lamba amin'le rano maloto nefany hiteraka aretina mandro zareo le izy fa tsy fahadiovana intsony indray. Dia zay zany ny antom-panentanana mba ho fitandrovana ny fahasalaman'ny vahoaka zany. Ny azambara efa misy toerana voatokana anasana ny lamba. Dia tsy azo atao zany manasa an'le manahany lamba mitazamaso mba ho endriky ny tanàna amin'ny renivohitra ny Antananarivo zany. Nanambarany teo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra fa hitohy hatrany ny hetsika fampahafantarana ny code municipal d'hygiène ho fampandrosoana ny tanàna. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray raha toka amin'itoy ny fanjifana arotava eny an-tsena eny midina kosa ny tsenan'ny lokomena.
saika nahenany mpivarotra ny entana alaina raha oharina ny tany aloha fanandeha. Tato anatin'ny volana maro, mitombo hatrany ny mpanjifa ny arotava eny an-tsena. Ho an'ny mpivarotra nanaovana ny fanadihadiana, 500 isan'andro ny arotava vita malagasy hafaran'izy ireo, ary manodidina ny 530 ariary no hamarotana izany. Miankina amin'izay fanapa-kevitra ho raisin'ny tompon'andraikitra kosa ny fe-potoana hamarotan'izy ireo ny arotava. Mandehandeha ihany misy mandraindray, ary izy mbola misimisy ihany no mifidy anazy ary mbola tsy ihany aloha mbola mandeha foana zay mbola maka foana. 500 isan'andro mba mety lafa amin'iny satria isan'andro maka foana isan'andro moa sy hita zay lava janona ihany ny sasany fa maka foana isan'andro satria misy ny kolera tsisy eo dia misy ny ray rapitso. Eo izay le izy satria kasibozy mba hoe ny teny filoham-pirenena dia zay no tonga nanao an'ilay izy. Miankina zay teny filoham-pirenena ihany nanaovana anazy hoe na foana na tsisy tsony ny kasibozy na tsisy tsony ny aretina dia ajanona amin'izay ny vasilipisotea. Etsy ankilany, nahitana fienany kosa ny fanjifana ireo kojakoja fampiasa amin'ny fikarakarana tarehy toy ny lokomena eny an-tsena raha ny fanazavana. Ny lokomena aloha zao dia tsy mandeha satria molotsolona mikombona daholo anaty kasibozy. Tsotsany taloha fa lasa mitsitaitaika tsotsin'le tsisy kasibozy. Ka le zatra zany manao ihany dia fahazarana. Taloha zay mamalafilafy ihany. Fa zao ndraindray raha tsy vaky lofo fa tonga ny amin'ny 5 lokomena. Isan'andro zay mamaka valerana 10 alina satria ropakena azo izay 10 alina izay. Dia zao indray mandeha isan-kerinandro zao mako. Lasa misonitra ny akana anazy zao, misonitra 5 000 isako ny akana. Tsy aivina, isan'ny fepetra noraisin'ny fitondram-panjakana ny fametrahan'ny rehetra ny arotava, isorohana ny fiparihan'ny valinaretina coronavirus. Tontolon'ny fambolena kosa indray dia anisan'ireo fitaovana fampiasan'ny tantsaha ny saretin'omby ary mbola maro no mampiasa izany ankehitriny. Ny asa fanamboarana saretin'omby indray no entina aminao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity Kolo TV Antsirabe. Raha ho an'ny eto Antsirabe manokana dia teto amin'ny fokontany Atsimotsena no fobe ny andohan'ny mpanao sarety voalohany araka ny tantara ary betsaka no nosehatra teo amin'io asa io. Ray mpianakaviana iray mpanamboatra saretin'omby nandritra ny 520 taona no hiaraka amintsika amin'ity anio ity. Efa lova avy amin'ireo ray aman-dreny be teo aloha sy efa talenta mihitsy no nahatonga azy safidy ny hanao mpanamboatra sarety ka nihitatra izany taty aoriana ka lasa orinasa kely mihitsy. Lova aloha zany ny anay ny tena ny andohana izy ity. Nefa na zany aza mba nitrandraka ihany nanao hoe tsy hanao an'ity fa efa zay ngamba lahatra talenta. Anisan'ireo akora fototra fanamboarana sarety ny hazo sy ny vy ary hazo efa voatokana avokoa no ahafahana mahavita sarety iray amin'ny tena kalitao tsara. Ilaina ireo tatsaha-mpanjifa azy ireny. Tena hazo ilaina zao dia resaka hazo ala, votanina, varongy. Zany zao ny anaran'ny hazo ampiasana amin'ilay izy. Betsaka ny concurrent, betsaka. Nefa mahatsara azy io satria mitandrina qualité anao zany zay. Marobe ireo atana tohatra arana vao mahavita vatan-tsarety iray ary tsy maintsy hifandrombonana. Ao ireo manamboatra ny kodiarany fotsiny, ao ny manefy ary misy ihany koa ny mandrafitra. Manodidina eo amin'ny 4 ariary eo ny vidina sarety iray vaovao vita eto amin'ity orinasa kely ity. Misedra olana ihany koa anefa izy ireo na dia eo aza ny ame anara-pahasalamana. Ame anara-pahasalamana ity moa dia ohatran'ny somary nilatsaka kely ny zavatra lafo, ny entana lafo. Ny olana zany dia resaka io hazo ihany satria amin'ny resaka environnement io ihany ny olana sy indrindrandrindra koa moa ny olana le resaka alatromby sy ny karazany dia io koa somary ny aina koa zany ny asanay tamin'io satria tsy manana omby tarika azy ny tantsaha. Tamin'ity indray mandeha ity tonga dia nitohy an'ity ame anara-pahasalamana ity koa dia nilatsaka zany hoe marefo dia marefo zany ny orinasa amin'izao. Betsaka ireo tantsaha atao anatin'ny fativakina karatra no manjifa sarety eo aminy. Raha ohatran'ny filianko eto zao dia kazo miriotra, mandoto, any andrefana moa ny atsinanina matia sonondrarina, menatsimo atia manandona, menavaratra iny ambobary, faratsio, vinanonona. Zany zao ny olona marketo. Manana ny hetahitany ihany koa anefa izy amin'ity asa izay ataony ity. Ny etahitanay aloha zany dia ny hoe mba
eo amin'ny resaka papie zany papiena hazo le amoana azy ho tonga eto satria sarotra dia sarotra satria ny fanjakana sarotiny dia sarotiny amin'le izy satria efa metapitra ny ala ny tokony hojerena manokana zany le ohatranay mpanao asa eto toerana indrindra fa ohatrany hoe amin'ny fampitaovana ny tatsaha ohatry tony satria sarosarotra le izy. Tsikatra araka izany fa mbola betsaka ireo tatsapam-boly eny ambanivolo no mampiasa saretin'omby amin'izao fotoana izao. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia loharanon-afo miisa 500 no niteraka doro tanety tsy voafehy tany Californie. Olona mahery ny rahetsy ny voaterina findra toerana tamin'izany fanadina. Olona mahery ny rahetsy no voaterina findra toerana ny Californie vokatry ny doroala avy amin'ny loharanon-afo miisa 500. Olona 5 no fantatra fa namoniny ainy no ny fiakarany hafanana diso tafahoatra manodidina ny 450 degré Celsius. Maripana fahatelo isa no mafana indrindra teto an-tany. Raha ny fantatra eo amin'ny 7,000 hektara no ripaky ny afo tany San Francisco. Mpamonjy voina miisa 2,4 no niaran'ny salana moniny afo. Malona ny fiparihan'ny valanaretina dia tsy nanaiky ny apetraka amin'ny toerana voatokana ireo olona voaterina findra toerana. Nandritra ny fandraisam-pitenenany laza ny gouvernoura ny Californie Gavin Newsom fa misy fandraisany amin'ny fiovaovan'ny toetrandro diso tafahoatra ny tranga tahaka izao. Raha ny antotanisa ala 2,3 hektara no may any Californie hatramin'ny androany ary eo anelanela ny volana aogositra sy ny volana novambra no tena isehon'izany. Raha tsy ahivina isan'ireo toerana ahitana doro tanety betsaka indrindra i Californie. Ny taona 2024 no nisehony ny fahamaizana hafatesana olona 420. Dia iny maresaka iraisam-pirenena iny manakatona vaovao tamin'ity androany ity ankasiany ianao nanaraka izany soava-mahandro dia velao amin'ny vodalo tompoko. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. Ticor, un véritable atout esthétique pour votre habitat. Différents coloris disponibles en magasin. Batimax, la qualité au meilleur prix. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. La 4G by Telma vous a présenté Ny vaovao.